Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Luqman, ilay fantatra amin'ny anarana hoe be fahendrena, dia andevo mainty-hoditra anankiray. Indray andro niteny taminy ny lehibeny hoe: "Ory Luqman, ndehana tapaho ity ondry ity." De nitanteray ny Luqman izany ka nitapahany soamantsara izany ondry izany. Niteny indray ny lehibeny manao hoe: "Ory Luqman, avoay amin'ny ondry io ny hena anankiroa na nofotra anankiroa zay tsara indrindra hitanao amin'io ondry io." De navoaka ny Luqman ny lelan'izany ondry zany sy ny fony. Afaka 3 volana taty aoriana dia niteny indray ilay lehibeny hoe: "Ory Luqman, tapaho ity ondry lehibe anankiray ity." De notapahany Luqman zany tahaky ny mahazatra. Taorian'io de niteny indray ny lehibeny hoe: "Ory Luqman, avoay ao anatin'io ondry io ny nofotra na hena anankiroa izay ratsy indrindra hitanao ao." De teo mbola navoaka ny Luqman ihany koa ny fony sy ny lelany. Gaga ny lehibeny ka niteny taminy: "Ory Luqman, 3 volana lasa zay nasaiko nanapaka anao ka niteneniko hoe avoay ny nofotra tsara indrindra ao, de ny fony sy ny lelany no navoakanao. Androany ihany koa mbola nandidy anao aho ny hanapaka sy hamoaka ny nofotra na hena ratsy indrindra amin'io ondry io, de mbola navoakanao ny fony sy ny lelany. Fa inona no mety antony tiana ho lazaina amin'izany?" Namaly Luqman al-Hakim manao hoe: "Izy io izy amin'ny vatan'ny olombelona, amin'ny vatan'ny zavaboary rehetra, raha ohatra ka sendra tsara ny fo sy ny lela de tsara manaraka an'izany ny zava-drehetra. Fa raha sendra ratsy kosa ny fo sy ny lela de ratsy manaraka an'izany ny fiainan'ny toe-javatra anankiray." Lesona lehibe azontsika tsoana amin'izany valitenin'ny Luqman zany. Amin'ny olombelona anankiray de miankina betsaka amin'ny fo sy ny lela ny mahatsara ny olona anankiray sy ny maharatsy azy. Raha olona tsara fo, mangoraka ny hafa, mankatia ny namany, tsy mialona, tsy manenjika ny namany, dia hilamina izao tontolo zao, ary ny lelany tsy hamoaka afa-tsy fahatsiarovana ny Allah sy teny mamy ho amin'ny manodidina azy. Fa raha sanatria kosa olona ratsy fo, malahelo ny fahasambarany hafa, mialina ny hatsarany namany, na tia manenjika ny namany, de tsy hivoaka zavatra tsara ny lelany izany, fa fanenjehana sy fanosorapotaka ary fankahalana tsotra zao no hivoaka an'izany. Hanika ny manodidina azy, ny olona akaiky azy, dia ahazo ihany koa izany fomba ratsiny zany, de ny fiarahamonina mihitsy no simba amin'izay fotoana izay. Afatra ho antsika rehetra, tandremo ny fo sy ny lela, satria ny fo no mibaiko ny vatan'ny zanak'olombelona anankiray amin'ny zavatra zay ataony, ary ny lela no manatanteraka an'izany raha ny fo no mankahala. Ka aoka antsika hitazona tsara ny fontsika, hanadio azy, hanamboatra azy, ary ny lelantsika ihany koa avadio impito mialoha ny hiteny zavatra anankiray fa tena mampidodoza araky ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy maro-potitra. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity, aparitao betsaka any amin'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.